Ivoaka manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ireo vola vaovao vao natota ny banky foibe ny Madagasikara. Tsy ho hita eny amin'ireo DAB na ireo machine fakana vola kosa nefa ny lela vola 2 alina ariary mitambatra. Tsy maintsy mandeha any amin'ny banky araka izany ireo olona te hampiasa ny lela vola 2 alina mitambatra io. Ankoatran'ireo sary vaovao mampiseho ireo mampiavaka ny Madagasikara na amin'ny lafiny ara-tantara, ara-toekarena ary ara-pizahantany marevaka kokoa ny lokon'ireo vola vaovao. Mamitina Andriambololona, Omega Ranefjona. Manome lanja ireo arenany Madagasikara ny sary amin'ireo vola vaovao tafiditra amin'ireo vola avokoa na ny arena ara-voajanahary mampiavaka ny fizahantany eto an-toerana na ny lafiny ara-toekarena ary ny lafiny ara-tantara. Ny ova tanteraka ihany koa ny lokon'ny vola rehetra raha ho any ilay 2 alina ariary mitambatra miloko manga ny volona. Ny sary ny onasa mba tovino amin'ny ilany ary ireo karazana vokatra tahaka ny lavanila ny tsiary ny vary no ao ambadika. Tsy ho hita eny amin'ireo DAB na ireo machine fakana vola kosa nefa lela vola 2 alina ariary mitambatra raha nitatitra ny banky foibe. Tsy maintsy mandeha any amin'ny banky araka izany ireo olona te hampiasa ny lela vola 2 alina ariary mitambatra io. Na mafisina ny eo amin'ny marika manokana ahafantarana ireo vola ireo ho hiatra ny banky foibe. Efa mihoatra ny 400 taona zao nisy vola teo anoloana ary ilaina zany ny manome ho an'ireo mpampiasa vola rehetra mba vola vaovao moderna azo antoka pour ampiasaina ihany koa izy ireo ary mifanaraka amin'ny fandrosin'ny toetrandro. Ny tena antony izany voalohany dia ny fiarovana ny volantsika mba tsy ho mora amalarina contrefaçon zany satria fa dia mitombo be mihitsiny ny fotoana ny isan'ireo contrefaçon izay misy teto antsika tao anatin'ny fotoana naharitraritra izay. Ny anankiray koa moa zany dia efa fantatrareo fa nasiantsika vola 2 alina ariary vaovao izy io satria mifandraika amin'ny filan'ny toekarena ary mifandraika ihany koa amin'ny filan'ny apahan'olona eto amin'ny rehefa mikirakira vola amin'ny asany izy zany. Mbola any amin'ny 12 septambra kosa vao ivoaka ireo vola hafa toy ny 10 ariary, ny 500 ariary, ny 200 ariary ary ny ariary zato. Mora kokoa ny sarany fantany ireo vola vaovao ireo raha nambara ny banky foibe. 500 sy 200 ariary ny sarany nanontana ny vola 2 alina ariary raha toka 700 ariary ho an'ireo vola karazany hafa.